misaotranao jeso malalo tsatr'izao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. miarahabanao natratra ty fotoana fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Amin'ity herinandro ity isika dia hianatra ny Levitikosy toko 5 sy ny toko 9 amin'ny ankapobeny ary nomena ny lohateny hoe fanonerana. Andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay masina indrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady ray mpamorona anay, namonjy mbola miafiainanay sy manomana fiainana ho avy ho anay mandrakizay. Midera sy mankalaza ny anaranao izahay, mankasitraka noho ny tombonandro ny fotoana izay omenao ahafahanay mianatra ny teninao, manovy fahalalana sy mampitombo ny finoana ary ny fatokiana ianao. Meteza ianao anatrika ty fotoana ity, hanala izay sakana rehetra alefa ny satana ka tsy andrenesanay feonao. Dia ho anao rery ny voninahitra ary mba hoeto anivonay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tononona sy angatanany amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Andeha vakitsika ny Levitikosy toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny Levitikosy toko 9 ny andininy 7. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raha misy olona manao izay mahadiso ka manota tsinahiny amin'ny zava-masin'i Jehovah, dia hitondra ny fanatim-panonerana ho an'i Jehovah izy, dia ondry laha tsy misy kilema, koa sekely volafotsy no anombananao azy, ary ny sekely masina ho fanatim-panonerana. Ary izay efa nanontany ny amin'ny zava-masina dia honerany, ary ampiny ho tonga amin'ny fahenina ka hatolony amin'ny mpisorona. Ary ny mpisorona no fanavotana ho azy amin'ny ondry lahy atao fanatim-panonerana dia avela ny elony. Ary raha misy olona manota satria manao izay tsy tokony atao ka mandikana anankiray amin'ny didin'i Jehovah, nefa tsy fantany izany, ka mameloka azy ary mitondra ny elony izy, dia hitondra ondry laha tsy misy kilema izy araka ny anombananao azy, ho fanatim-panonerana ho an'ny mpisorona, ary ny mpisorona no fanavotana ho azy no nota tsinazy nahadiso azy nefa tsy fantany, dia avela ny elony. Dia fanatim-panonerana izany, fa efa meloka tamin'i Jehovah tokoa izy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: raha misy olona manota satria manao izay mahadiso amin'i Jehovah, fa mandainga amin'ny namany ny amin'izay nampitehirizana azy, na amin'ny zavatra amin'ny tanany ho tsatoka, na amin'izay nalainy ankeriny, na efa nampahoriny namany, na nahita izay zavatra very ka mandainga amin'izany, sady manitsy to ny amin'izay mety ho fahotanin'ny olona satria nanota izy ka meloka, dia anonotra izay nalainy ankeriny, na izay tamin'ny fampahoriana, na izay nampitehirizana azy, na izay zavatra very hitany, na izay rehetra nianianany tsy to, dia anonotra torak'izany izy sady hanampy azy koa ho tonga amin'ny fahenina, ka omeny ilay tompon-javatra amin'ny andro anateran'ny fanatim-panonerana izany. Ary ny fanatim-panonerana ho entinao an'i Jehovah dia ondry lahy tsy misy kilema araka ny anombananao azy, ho fanatim-panonerana ho an'ny mpisorona, ary ny mpisorona no fanavotana ho azy ao anatrehan'i Jehovah, dia avela ny elony na inona fahadisoana nataony. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mandidia ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra dorana. Ny fanatitra dorana dia eo amin'ny fatana
eo an-tampon'ny alitara mandritry ny alina mandra-pamaraina, ary ny afon'ny alitara irehetra eo, ary akanjon'ny mpisorona ny akanjon'ny rongony fotsy, ary ny kalsonina rongony fotsy dia ataony manolo-koditra, dia androakany lavenina avy amin'ny fanatitra dorana izay nolevon'ny afo teo ambonin'ny alitara izy ka ametraka azy eo anilan'ny alitara, ary anala ny fitafiana izy ka fitafiana hafa dia amoaka ny lavenina hoe ny ivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio, ary ny afo eo ambonin'ny alitara irehetra eo ka tsy avela ho faty, fa toa fampisorona kitay azo isa-maraina, ary ny fanatitra dorana alany eo amboniny ka hodorany ho fofony eo ambonin'ny saboran'ny fanatim-pihavanana, dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin'ny alitara ka tsy avela ho faty, ary izao no lalàna ny amin'ny fanatitra hohanina. Ireo zanaka Arona no hanatitra azy eo anatrehan'i Jehova eo anolohan'ny alitara. Iangaviana ianao isafidy andininy iray ho atao fitadidy amin'izay vaky-teny izay. Tsy ampy ny mifona. Ho tsaroko mandrakariva ny andro izay nitsorian'ny alikanay nihoatra ny fefiny ka nandrom-pany ny andinondrin'ilay mpifanolo-bodirindrina taminay rehetra. Nahakasy nitondra ahy ho any amin'ilay mpiompy ny mpitandro filaminana nampafantatrany na fitsoko ilay alika. Toy na mafy aho nahita ireo ondro valy efa maty ny ampatrampatra teo amin'ilay saha. Niandro fotsiny aho hoe hibaiko ny mpitandro filaminana ilay mpiompy mba hitifitra ny alikako, na farafahakeliny ampandaoviny vola be aho noho ny nataon'ilay alika. Tsy nanao izany rehetra izany anefa izy, fa nanontany fotsiny ny amin'izay nitranga. Nanazava taminy aho fa nandositra tsotro izao avy amin'ilay toerana namefenay azy izy, ary tena nifona taminy aho. Azoko an-tsaina hoy ilay lehilahy nijery ahy, amin'ny manaraka re mba ataovy azo antoka fa voafatotra tsara izy io e. Dia vita an'izay. Nampetsi-po ahy tokoa izany ka nanolo-tena aho hanadio ny fitoeram-bibiny sy haneto ny bozaka eo an-tokotaniny mandra-panonotro ilay veriny vokatry ny fanafian'ilay alikako. Nanaiky izy ary dia niasa ho azy aho nandritry ny fahavaratra manontolo. Nanao izay tsara indrindra vitako setry nefa namelan'ny adosoko aho. Ry namako, izany ny atao hoe fanonerana ary manandanja eo mason'Andriamanitra izany. Mihoatra ny fonana noho ny ota no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Tiany ny antsitsika ny tsy mety nataontsika tamin'ny olona, saika adino amin'izany fahendrena izany eo amin'ny fivavahana kristianina ankehitriny. Kanefa takian'Andriamanitra amin'ny vahoakany izany ao amin'ny Levitiky 5 sy 9. Afaka jerentsika koa amin'ny Matthieu 5:17 sy 17. Voafaritra mazava ireo karazana fahadisoana izay voasoratra amin'ny Levitikosy 5:17 ka hatramin'ny 5:17. Ka anisan'izany ny tsy fahatokina amin'ny ampafolony sy ny fanatitra zava-masina ny ilazany azy ao amin'ny Levitikosy 5:17. Avy eo dia ny lainga sy ny fitaka, ny fisolokiana, ny fangalarana, ny fisandohana, ny fijoroana vavolombelona mandainga eo anatrehan'ny fitsarana, ary ny fanginana eo anatrehan'ny fahotana anatrehanao maso. Hijery ny amin'ny fanatim-panonerana isika mandritra ny herinandro ity, izay misy akony mijidina sy marindrana. Ny mijidina dia mikasika amin'ny fahotana natao tamin'Andriamanitra. Ny marindrana kosa dia momba ireo fahotana nataontsika tamin'ny manodidina antsika. Iangaviana anao anoratra ilay tokony vakiantsika teo amin'ny Levitikosy 5:17 ka hatramin'ny 5:17 araka ny fotoana izay ampelantananao amin'ny dikateny izay tianao andikanana azy. Ary raha ohatra ka tsy ampy ny fotoananao dia afaka atao ny 5:17 ka hatramin'ny 5:17. Ahafahanao mahazo kokoa ny tian'izany lahatsoratra zany eo ampitaina. Dia tahak'izay indray ny fiarahantsika mianatra androany, ary manasa anao mbola hian'ny fandaharantsika raha-piso satria ho velabelarina misimisy kokoa mahakasika izany fanatim-panonerana izany. Andeha hiara-vavaka antsika ho famaranana amin'ny fotoana. Misaotra sy mankasitraka ny amin'ny fotoana niarahanay teto Andriamanitro. Meteza ianao hitarika anay mba hahafanay manenina ny amin'ny ota izay vitanay, ary hahafanay manonitra izany amin'ny alalan'ny fihetsikay. Tsy izany no avovelany elokay satria ianao efa namela ny elokay, fa mba hanehoanay
ny fankalana zany omeo hery izahay amin'ny herinandro ity mba hafanay mianatra bebe kokoa mahakasika izany, hafanay mitombo ao aminao sy ny fahalalana ny teninao. Ta io manokana ity piaino ity tononona sy angatanany amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Dia izay indray fotoanantsika androany, mametraka ny mandra-pioana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.